Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavamalala no mihaonana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray ny tenako mihaona aminareo eto androany. Dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a izay tratrantso eto a izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Tonga indray fotoana izay rahanao amin'ny fandarana vavaka fiambenana nandramoka izao a. Iarahanao amin'ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, ny groupe izay maharesy a. Ao anatin'izao fandarantsika raha antsika anatin'ny adiny iray sasany a, eo tsika niaraka eto a, hifampahira anatin'ny hira tenin'Andriamanitra, famelabelarana ny tenin'Andriamanitra, famotinana ny toroteny, vavaka, irahantsika eo daholo zany ka za matoky fa raha androany no vao niditra eto a, dia matoky fa hampahery anao zao fandarana zao ary dia tena anao koa tsy kisendrasendra ny ahatongavana eto eto fa misy raharaha ilan'ny tompo anao a, ka dia mahareta hatramin'ny farany. Ary raha androany no vao tonga eto dia tahiny tompo manokana anie ianao a, ary matoky fa tsy hala maina eto ianao. Mizatra azoko antoka fotsiny tsy tonga fotsiny eto ianao a, fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia mahereza, dia mahatanja, dia tahian Jesosy a. Raisina tanandro aza misalasala ianao miditra manoratra anaty commentaire ao miresaka amin'ny mandray anjara amin'ny ady hevitra sy ny resadresaka fa efa ohatry ny efa paketony ny andraisanay anao a, tsisy tombo sy ala. Tahiany tompontsika rehetrarehetra niditra teto voalohany kosa nefa mpanaraka dia Ranabaverika no hitako avy aty a. Tahiany tompo manokana Ranabaverika a, dia ny fiadanan'ny tompo a ho aminao a sy ny ankohonanao sy izay rehetra manodidina anao a, sy anao rehetrarehetra dia ho tahian'Andriamanitra. Ranabaverika a, tahiany tompo koa Ranabavimamy, Marizo, Lina artizanay, Tsiry Amboaramielina, Fity, Kodaleoni, Aimé Manambotsoa, ao ihany koa i Ralatojo, Kadaka, Zana Monika, Mama Valtina, Verserina, Soameva, Kadaka, contre les camarades de Jesosy, Sondola, de Berta, Mapionina, Ajas Kapatici, contre les camarades de Jesosy, tonga soa daholo a, itody Raonso, Nirina Rodriguez, Zinate Oda, Lantonirina, dia tonga soa ihany koa Anabavy Suzelle, Siri, Lovlitina, Misfit, dia tonga soa isika tsirairay avy a, amin'ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Faly be mahita anareo a, dia maharetatra amin'ny farany. Androany tsika hiaraka amin'ny ekipa iaraka amiko eto androany a, hivavaka antsika hitondrantsika ao anatin'ny vavaka fanombohana Ranabavintsika Roly avy any Allemagne, ary nitondra ny famotinana toroteny Takamazatra amin'ny teny frantsay dia Fity a, izay zanaka ato tokantranonay a. Dia ao ihany koa nitondra ny tenin'Andriamanitra androany Ranabavintsika Erika avy eto Frantsa, dia ny vavaka ho an'ny firenena Ranabavy Makrina avy any Koweït. Tahiany Jesosy tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany. Lorette Tombosoa, ia zany zao androany vao hitako teto dia tahiany Jesosy ianao dia tonga soa dia maharetatra amin'ny farany. Yama tonga soa ihany koa, tahiany tompo Iango Nirina efa paketo, tahiany Jesosy tsika rehetrarehetra. Faly mahita anareo ary dia andao ary manomboka ny fotoantsika dia ametraka izao fotoana izao tsika eo ampelantan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika Ranabavintsika Roly, izy a no hivavaka ho an'ny ametraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra. Tahiany tompo Ranabavy Roly a, anao ny fitenenana.
Taintom paster, taintom sekreta penarakan sufinaran besau. Mulai kai fava tika, anbuat tika, onso fava kafimpinan besau. Yang di mana terima ifan sahabat itu, Rain Yesus Kristus tum. Yen sautan ozai, amso takariva iso. Mbola na mesa no ana ingai tumbanandu yainan. Asa unai yain, iso fava katau ito ni iso. Tumpo, nier no masen, no ingani id, am night rayavi, am so takariva so, am fieno nai, ni ten masnau, isa wambaran panupnau ito ang juan. Umeonau her san panupnau san tumpo, are nono meta kantene ang bavan, enono ang meas, nfanay masen, enono ang meas, isa reyet, irin fun katino tenin na, si ana savazavani amnai anzan tenisan. Tumpo, timbolam sautanau yang kuzai, fanutatananau tamnini andruin, katis as champana na asuntus, artis fuelngelen satan, fa numenau fa suavan, kay isorana yanau, isan retraret isan tumpo, nun ftiavanau sin famdrapunau leite. Yen pamindra fotokoa ianao, tsy hainay ny tsy sautanao. Matoa zay tonga eto tumpo, dia mbola fitiavanay sy fitiavanao anay. Fantatray ny fitiavanao anay tumpo, ka mbola menao fofinaina izay. Zay rehetra, maniry, tonga eto tumpo ka mbola any an-dalana, ka anaraka izao fandarana izao. Dia ianao sy ny anjelimasinao neny mitantana azy, ka ho tonga eto somatsara, anatrika izao fandaharana izao. Na io tumpo ny connexion anay, aza vela misy ho tapatapaka, na ny connexion any amin'ny pastena na ny aty aminay tsirairay avy. Fa tonga eto zay, vonona iainy ny teninao, ary vonona koa zay tumpo, ny anaraka izay rehetra voalaza sy ny didinao. Eny, ankalazaina ianao raio, ankalazaina ianao Jesosy tumpo, satria ianao dia masina indrindra, ary nanavitra anay teo amin'ny hazo fijaliana ianao, mahatonga anay ho toy izao. Tsy avelanao hitebiteby izahay, satria manana anao. Raha tsy manana anao zay dia mitebiteby, ka kehitriny faly zay tumpo, ary tsy misy tebiteby iainanay tsony eto amin'ity tany ity, fa miandry ny fahatongavanao zay tsirairay avy. Eny, velombelom-bolo zay tumpo, ninninona zavatra hitranga eo anatrehanay, dia tsisy atahoranay izany, satria fantatray fa ianao Jesosy tompo ny mpiaro sy mpanavitra anay. Manavitra anay tokoa ianao, ary tena tianay ianao, ary tsy amelanay irery ianao Jesosy aho. Fantatray dia fantatray izany, ka izany no mahatonga anay ho vory eto, ary anaraka ny didinao, satria mifankatia isika ao anatiny ranao izay natolotrao ho anay. Izany raha maherinao izany tumpo, dia raisinay, dia naraisinay ho vonina hatramin'ny anaranao. Saotra sy dera nomena ianao tumpo, amin'ny hery lehibe. Alléluia, saotra anao izay Jesosy io. Amen. Je vais ensuite vous faire le résumé en français du sermon du vendredi 17 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Maclean. Le verset que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 8. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 8. Voici les écritures en italique au nom de Jésus. Jésus-Christ guérit un lépreux et le serviteur d'un centenier et la belle-mère de Pierre, les Gergéséniens. Au nom de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. Un centenier, c'est un officier et il commande une troupe. Et ce centenier-là, il est spécial parce qu'il a cherché de l'aide
pour son serviteur qui est paralysé et qui est souffrant. Pas son fils, mais un serviteur. Et il s'était inquiété pour son serviteur, pas parce que il pouvait plus travailler et que, voilà, c'était par intérêt, mais il était inquiété pour lui parce qu'il tenait vraiment à son serviteur et il était très attaché à lui. Et quand il est venu à Jésus et que Jésus il a dit « Je vais le guérir », le centenier il a dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Et ça c'est un grand signe d'humilité. Et quand il a dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri », ça prouve qu'il a une grande foi. Et c'est ça qui fait de lui un centenier qui est spécial. Et en plus, ce centenier, il n'était pas juif. Mais même s'il n'était pas juif, il aimait Dieu de tout son cœur. On voit ça parce qu'il a bâti une synagogue pour les juifs. Et donc ce centenier, il avait de l'amour en lui, de l'amour pour Dieu. Et pour ses serviteurs, il avait aussi de l'humilité. Parce que du coup, il a dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Sous mon toit, quand il dit sous mon toit, ça veut dire sa maison. Et la maison, c'est aussi l'image de nous tous. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous aussi, nous ne sommes pas dignes que Jésus il entre en nous. Parce que nous ne sommes pas purs. Et le serviteur malade, ça peut aussi représenter un problème dans nos vies. Par exemple, nous-mêmes qui sommes malades, ou alors nos problèmes d'argent, ou alors le matériel qu'on a qui ne fonctionne pas, comme nos téléphones ou nos ordinateurs, etc. Et le serviteur malade, ça peut aussi représenter ce qu'il y a de mauvais en nous, ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit. Et si c'est le cas, si tu as des problèmes, fais comme le centenier. Viens à Jésus et va lui demander de l'aide. Va lui dire que tu as besoin d'être guéri et Jésus il va le faire. Nous allons lire Psaume chapitre 117, verset 20. Psaume 117, verset 20, au nom de Jésus. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc ce verset, il prouve que la parole de Dieu est guérie. La parole de Dieu, elle est puissante et que Jésus, il peut juste parler pour guérir tous les problèmes qu'il y a en toi et dans ta vie. Donc appelle-le et Jésus te guérira. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du vendredi 17 décembre 2021. Enfin, je vais vous faire le résumé en français du sermon du sabbat 18 décembre 2021 qui nous a été partagé par Pasteur Ajado. Et ce sabbat 18 décembre 2021, ça a aussi été le baptême de notre sœur Lina. Et je te félicite, sœur Lina, pour le grand pas que tu as fait, le grand pas que tu as franchi, et que Dieu t'encourage toujours dans ce que tu fais, que Dieu te tienne toujours par sa main et qu'il te guide toujours. Le verset que nous allons lire se trouve dans 1 Chronique, chapitre 19, verset 13. 1 Chronique, chapitre 19, verset 13, au nom de Jésus. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Amen. David, à ce moment-là, il était parti se battre avec son armée, avec Abishai, avec Joab. Et même s'il savait que des ennemis pouvaient attaquer de devant, attaquer de derrière, David, il savait qu'il allait gagner parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait qu'il allait réussir. Et nous aussi, on doit faire comme David. Quand on sert Dieu, quand on travaille pour nous, on doit avoir cette même manière de penser. On ne doit pas se décourager, quoi qu'il arrive. Il y avait un pasteur qui venait de se convertir. Quand il venait de commencer à servir Dieu, il a dit à sa femme qu'il comptait aller dans des endroits où il y avait des malades pour les guérir. Et sa femme a déjà commencé à essayer de le décourager. Elle lui a dit « Toi, priez pour les personnes malades. Ils ne vont pas guérir. » Mais ce pasteur-là, il ne s'est pas découragé. Il était quand même allé dans cet endroit. Il a imposé les mains à des personnes malades, voire mourants. Et du coup, il a dit « Bon, je vais revenir demain pour voir comment ça évolue. » Et quand il était revenu le lendemain, tout le monde, toutes les personnes à qui il a imposé les mains, étaient mortes, étaient décédées. Et il était un peu malheureux. Mais quand il y a eu un journaliste qui lui a demandé « Que comptez-vous faire après que toutes les personnes pour lesquelles vous avez prié soient mortes ?» Il a dit « Je vais chercher d'autres personnes qui sont malades pour les guérir. » Il ne s'est pas découragé.
Et à la fin, ce pasteur-là, il a été connu parce que maintenant, Dieu l'utilise beaucoup pour guérir plein de personnes. Toutes les personnes à qui il impose les mains, ils ont guéri. Alléluia. Quand on sert Dieu, il y a beaucoup de choses qui cherchent à nous encourager, à nous décourager. Le diable, il cherche à nous décourager par beaucoup de moyens différents. Nous allons lire Ésaïe chapitre 36, verset 6 et verset 8. Ésaïe chapitre 36, versets 6 et 8. Au nom de Jésus. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Le verset 8, au nom de Jésus. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Amen. Ici, Rabshakeh, il a cherché à intimider les Israélites et à intimider Ézéchias. Et donc il lui a dit, si jamais tu as 2000 cavaliers, je te donne 2000 chevaux. Pour lui dire, tu n'as pas de cavaliers en fait. Et pour dire que tu n'as personne. Mais toi, avance toujours, même s'il y a de l'intimidation. Pasteur avait raconté une anecdote. Quand il était plus jeune, il avait un groupe de musique. Il faisait partie d'un groupe de musique. Il jouait de la basse. Et il a fait, avec son groupe, une répétition pendant 1 mois. Parce qu'il y avait une compétition à la fin. Et donc, quand était arrivé le jour de la compétition, le premier groupe, il était passé en premier. Et tout le monde a applaudi, tout le monde a encouragé, ouais. Et quand c'était fini, la personne qui a animé le concours, il avait dit maintenant c'est au tour du groupe Brouillard, parce que en fait son groupe, le nom de son groupe c'était Tarkasaun, et je peux traduire ça par le groupe Brouillard. Et tout le monde a rigolé parce que du coup le nom du groupe c'était Brouillard. Et tout le monde a rigolé et le pasteur il s'était découragé, il avait mal à la tête et donc il a décidé d'arrêter, il a décidé de pas monter sur scène parce qu'il avait trop peur. Mais toi, n'écoute pas la voix de Rabshakeh. Il y a des gens qui peuvent te dire tu meurs si t'es pas vacciné, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller au restaurant, au cinéma, fais-toi vacciner. Ou alors il y a peut-être des gens qui te disent ta maladie ne guérira jamais, ton cancer ne guérira pas. Ça c'est la voix de Rabshakeh. Et Rabshakeh en ce moment il utilise beaucoup de moyens pour nous faire peur, pour nous décourager, par exemple les docteurs ou notre entourage. Mais ne l'écoute pas. Écoute la voix de Dieu. Parce que si tu écoutes Dieu, tu ne seras jamais découragé parce que tu sauras que Dieu est avec toi. Ézéchias, au final, il avait finalement écouté la voix de Dieu et il avait confiance en Dieu et il a gagné au final contre le roi d'Assyrie, contre Sankérib. Donc si tu as confiance en Dieu, tu vas gagner tous tes combats. Et ta vie va s'améliorer, ta vie va être sans peur, sans inquiétude. Alléluia. Et voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat, 18 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Isaorantsika n'Andriamanitra misaotra betsaka ny fititsika tao anatin'izay famotinana ny toroteny izay tena zava-dehibe ao antsika tokoa satria afaka sady mampatsiahy antsika ny zavatra nitranga no ihany koa azahoan'ny olona izay tsy mahazo teny gasy ny izay lazay ny fandaharantsika eto dia misaotra betsaka ny fititsika. Misaotra betsaka ny ranabavintsika roly ihany koa tamin'ny bavaka matsiro tamin'ny fanombohana dia maherezatra izany dia hotahin'Andriamanitra me mihitsy teo tamin'ilay brouillard. Dia mankasitraka indrindra anareo mianaka, ravavy mianaka. Andriamanitra ny hamaly fity anareo tamin'ny asa izay vitanareo satria tsy foana tsakoa ny fikelezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy fa misy valiny dia misy valiny tokoa, koa mahereza dia mandrosoa hatrany. Halleluia. Azahoana tombontsoa raha navanaovana asan'Andriamanitra fa ity zao faly ery manao ny asan'Andriamanitra io. Tena motive izy manao an'io, izy fotoana izy be devoir dia tsy vitany izy io. Fa motive izy manao an'io ary eritreretinareo fa
androany zao ijoroko vavolombelona aminareo sady a tonga ny bulletin any fity tamin'ny androany tonga nalefa par poste de androany ny voaray zava-dehibe nkereto zany ianao gasy mipetraka ty andafy a amin'ny ankizy 3 ray klasy aminy a ny moyenne ny fitiny ambony indrindra zany tena teneniko anao zany fa vokatr'Andriamanitra daholo zany vokatry ny vavaka daholo zany amin'ny olona 3 ary izy ary nefa amin'io ny rahaty contrôle vitsivitsy a fa tsika efa nosoran'Andriamanitra ho lohany ry havana malala am'izay rehetra atao a de za manokana mampiray ny fity hoe atao hoe atao foana fa hitan'Andriamanitra ny azakazaka zay ataontsika rehetrarehetra de maherezy tsika tsirairay avy tsika moa tamin'ny sabata teo a nahafinaritra be fa navita batisa indray tsika halleloia ary rehefa navita batisa tsika de tsy faly ny devoly fa nafaly ny devoly na tsy faly de nitombo anankiray indray ny olona vita batisa eto am'izao fandaharatsika zao ary isaorantsika an'Andriamanitra ny fahavitany batisan'ny ranabavitsika Lina izay artisanay de Madagasikara izay vita batisa tamin'ny sabata teo izy a de raha mbola tsy teto anao tamin'ny sabata de afaka miarahaba azy ianao a afaka mirary soa anazy ianao a fa de totosa soamantsara ny batisa tsy mora mialohan'ny batisa tsy mora ny zavatra mitranga fa Andriamanitra momba antsika ihany koa halleloia ka de mahereza ranabavy Lina ho tahin'Andriamanitra ianao a ny tena ho ataontsika androany a de hieno hira aloha tsika hira zay anisan'ny nangatahany ranabavy Lina natao anatin'ny batisany a de aoriana zay tsika hieno fijona vavolombelona izay nataony ranabavitsika Lina de zay isika vao hiditra amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny ty androany ity a afaka mirabana azy nareo a satria zava-dehibe zany de manasa anareo zay mety mbola tsy vita ihany koa efa akaiky Jesosy andaontsika hiazakazaka andaontsika iroso amin'ny ranon'ny batisan'ny fibebahana fa io ny lalam-pamonjena ry havana malala ndao ary eno hira anankiray tsika hirany nangatahany ranabavitsika Lina de aoriana zay eno fijona vavolombelona izay nataony isika tahiny tompo aritsika rehetrarehetra Misy fitsapana be tsy maintsy aretana maretatra amin'ny farany daholo maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany Jamni farani mitundra ny anarany aza miemotra aza miverin-dalana ry havana efa manana anjara ianao de aza mena ny afy tazony atanandro matsisy akaneny satrobony naisha Anya
Tain'ny tompo pastera dia tain'ny tompo tsika mianakavy a miaraka manaraka izao vavaka fiambenana izao. Dia mbola raisiko fifaliana sy fahasoavana lehibe ho ahy a ry havana malala no mizara aminareo ny zavatra niainako a tao aloha sy tao aorianan'ny batisa iny. Fa dia voninahitra no atolotra anao Jesosy malala fa dia vita soamantsara ny batisako ny sabata teo. Dia mbola mamerina ny fisaorana lehibe an'izy mivady a izay tena hoe nikarakara tokoa, tena nanampy tokoa ary tena nampahery hatrany. Fa tena maro tokoa ry havana malala ny sakatsakana na tamiko a, taty amiko a, na tamin'izy mivady. Raha vao niteny aho izany hoe vonina atao batisa dia tena niady mafy mihitsy izy mivady. Tena niady tamin'ny devoly. Ary niahako a nandritra izay herinandro izay satria moa nisy fampianarana nomeny vavy mampiomina dia voalaza anatin'ireo fampianarana ireo ny resaka batisany hafa. Fa tena tsapa tokoa hoe nandalo izay batisany hafa izay tokoa nandritra ny une semaine ry havana malala alohan'ny batisa io. Fa dia teo sakatsakana ny tsena satria izaho moa mivarotra ara-malagasy. Ny tsenako a tsy nandeha firy mihitsy a. Ny ato an-trano koa moa ny vadiko tena tsy d'accord mihitsy. Tena hoe tsy manaiky amin'ilay anaovako batisa fa izaho moa tena joro tsy hosakana mihitsy fa Jesosy no atahorako, Jesosy no ijoroako. Dia tena hoe netiko ambavaka mihitsy. Dia ny zoma tena zavatra nanaitra anahy satria nanao délivrance aloha izany a talohan'izay tsy haiko hoe nisy délivrance nataonay tato amin'ny groupe. Dia tena natsiaro mihitsy hoe maivana. Tena hoe afaka ny vesatra izay niainako toy ny ohatran'ny zavatra hoe nisy poids ireny tao an-damosiko a nanamaivana be ahy. Dia ny andro zoma ry havana malala tena mbola mahavariana mihitsy hatramin'izao satria izaho io izany andeha hivarotra ny hariva hanao marché nocturne. Dia isan'andro moa izany fa efa nandehanako ilay toerana kanefa maizina ny andro dia tsy maintsy nampiasa GPS ihany ahako a. Dia eny am-pandehanana izany dia tao anaty tsirontsy teo dia nisy bilao tsy haiko avezany latsahan'ilay bilao tao anaty tomobile. Izaho mitondra tomobile latsaka fotsiny ny bilao tao amin'ny lohako iny. Dia tena am-pandehanana rechargeko ny telefona satria nenoko trajet izany. Dia natsatoko ny chargeur ao anaty tomobile. Tampotampoka teny an-dalana teny déchargé ho azy ilay telefona. Lasa simba ilay chargeur. Nandeha indray ahako tonga tany soamantsara tany an-toerana izany. Tsisy réseau firy indray ilay toerana hatramin'izay nisy réseau. Dia sofa nisy mpivarotra namana teo akaiky dia mba nampindrana chargeur anahako satria ity telefonako ity moa izany ampiasaiko sady amin'ny resaka paiement par carte misy machine ampiasaiko mifandraika amin'ity telefona ity izany ahafahan'ny client mividy par carte bancaire amiko. Dia sofa nisy an'izay dia mba recharger ihany ilay batterie. Ka izay mivady koa moa ny famaly kely izany alohan'ny andehanako io dia hoy izaho miantso azy hoe avy aloha fa aza tsy anaina ary fa avelo andeha hody irery ho azahako. Dia fa tena misaotra an'Andriamanitra naniraka misaotra an'i Jesosy Kristy mihitsy naniraka izy hoe tsy ianao mivadinao. Fa dia tsisy réseau ry havana ilay telefona. Dia sofa nisy mivadiko ny tsena. Tena sofa nisy mivadiko ny tsena satria tena hoe na izy koa raha gaga be fa maninona ny tsisy réseau. Dia nandeko amin'izay fotsiny izay mivady tany amin'ny lalana-kafo hoe ahafahana mivoaka amin'ny tanàna io fotsiny izany. Dia tena hoe sofa teo izy niaraka tamiko fa raha tsy teo izy dia sahirana be mihitsy tamin'io zoma alina io. Fa dia tena misaotra an'i Jesosy Kristy fa tena hoe tena nisy ny fanakanana. Tena nisy ny fanakanana na ilay tamin'izay nanao installation ny stand arany dia gaga be fa ilay rangahy nampindrana chargeur io ilay tonelany satria izany misy ohatran'ny hazo be dia be izay nampiasainy ny anjera teo ambony lohako indray koa ilay hazo
tsy tena lokony zao fa raha Andriamanitra tsy tian-dratsy dia ngamba tsy fantatro fa hazo maromaro mihitsy no darako dia niatoko no nianjeran'ilay izy. Dia nalailo moa ilay rangahy hoe nanahoana tsy nanina avy eo tsy sofa tsy nanina fa tena misaotra an' Jesosy aho fa tena nandinika ny zavatra rehetra ry havana fa tena hoe hoe tena nisy tena mbola niasa ihany ny devoly tena mbola nitady moyen rehetrarehetra mihitsy hoe anakorontanana an'ilay batisako fa tena mijoro vavolombelona hoe tena Jesosy misaotra anao fa tena mamaly ianao tena teo ianao niaro tena tsy takatry ny saiko fa dia totosa soamatsara ny batisa ary dia taoriana ny batisa moa satria mifady hanana nandritra ny 2 andro dia tena hoe narary ny kipoko somary fanina fa avy eo afaka noho ny vita ny batisa. Dia izany rehetra izany ijoroako aminareo ry havana malala hoe tena mifikira amin'i Jesosy fa tena mamaly vavaka izy. Na inona zava-manjoa, ninona sakatsakana mijoro tany mafy izy fa tena hoe vonina manampy ny tsirairay avy ary tena mihaino vavaka tokoa. Ka dia tena hoe voninahitra sy dera natolotra azy ary dia tena misaotra hatrany mankasitraka ny pastera mivady mitondram-bavaka, mankasitraka ny mpiara-mivavaka rehetra, ny rahavavy, ny ranadahy rehetra ato amin'ny andramokaiza fa tena hoe manampy be ry zareo. Tena mifanampy tokoa izay ry havana. Izay no mbola ijoroako ary tena mahafaly aho fa tena manana rahavavy sy anadahy tokoa ato amin'ity gropy ity. Fa dia voninahitra sy dera natolotra anao Jesosy afavy aminao avokoa izany rehetra izany ary misaotra indrindra fanamasina amin'ny tolotsaina amin'ny fampaherezana izay ataonao anay tsirairay avy. Alleluia, amen. Alleluia, sorantsika an'Andriamanitra izany fijoroana vavolombelona. Sao dia taitranareo hoe niady be izay mivady, tsy izay mivady no niady fa ny izay mivady niady rehefa misy batisa na dingana ara-panahy fa indrindra ny batisa izay zavatra tena dingana, zavatra tsy tatin'ny devoly indrindra. Ianao mideran'Andriamanitra io mbola tsy mampaninina azy ihany. Ny olona manao atao batisa mantsy olona tena resy lahatra fa andevina ny fahotany ary hitsangana avy eo dia olom-baovao, olona mieritreritra ny ho any an-danitra, tsy hitatin'ny devoly iny ary eo ny mandalo ny batisan'ny afo. Tsy ny olona atao batisa ihany fa indrindraindrindra izay mivady ihany koa izay manao ny batisa dia matetika rehefa atao batisa ny ankizy na rehefa avy manao délivrance, antsika rehetra mpanao délivrance mahafantatra an'izany fa rehefa vita ny délivrance-na olona dia ianao indraindray tratratratran'ny contre-attaque kelin'ny devoly ary rehefa misy roso amin'ny batisa io dia mandalo an'izay atao hoe batisan'ny afo izay mialohan'io ny tanjon'ny devoly. Misy olona mihemotra mialohan'ny batisan'ny rano izy mandalo batisan'ny afo dia mihemotra dia raraka andalina dia tsy vita ny batisa ary izay ny tanjon'ny devoly. Fa isaorana an'Andriamanitra nefa fa Andriamanitra nanome hery antsika ary Andriamanitra nomba antsika tao anatin'izany tamin'ny herinandro izy nandalo ary misy karazany ilay ankizy ny sasany rehefa atao batisa eo ihany fa misy tena mafy ary dia azo an-tsaina ihany ilay satria fantatra ihany ny anton'izany satria misy olona izy atao batisa iny avy tany amin'ny tena ila-bola tany hafa mihitsy ny nisy azy ny natsoina tena hoe avy lavitra tokoa ny natsoina anareo dia arakarak'izay ihany koa ny ady izay mety ny lalovana. Isaorana an'Andriamanitra vita soamatsara dia isaorana an'Andriamanitra ny fahavitan'ny batisanao tsara ny vita batisa fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny maharitra hatramin'ny farany satria izay no vonjena izay maharitra hatramin'ny farany ary izay mihitsy atao batisa ihany koa. Dia maherezanareo raha misy aminareo maniry hiroso amin'ny rano ny batisa, izany hoe batisan'ny rano izay nataon'i Jesosy nampianarina Jesosy antsika dia izy ilay natao batisa tamin'ny 17 taonany fa tsy ilay batisan'ilay hoe zazakely atao asiana rano kely indray fanoloran-jaza ilay anarany iny tahaka ny natao tamin'i Jesosy tamin'izy vao teraka ilay teo amin'ny Simeona. Fa ny batisan'ny fibebahana dia olona efa mibebaka, olona efa mahafantatra izany hoe atao hoe mibebaka ary olona manana zavatra hibebahana.
ny ankizy mantsy le tsotrona kely mbola tsy manan-javatra ibebahana izy mbola tsisy ninona fatany biberon ary mbola voampianarina hoaniny de tsy reny akory ny atao batisa fa ny batisa de hoan'ny olona efa resy lahatra fa tena nanota tokoa ary resy lahatra fa tena hiala am'izany fahotana izany raha misy aminareo a mbola hoe misalasala de ny any teniko aminareo de zao nareo ke tsy voatery ny atao batisa tena eo ny pasterandreo zany mba atao batisa any amin'ny rano miletika ny atao batisa mantsy batijo de fandetehana miletika ny difotra alleluia de zay mahatonga antsika mandao batisa any amin'ny rano be any anaty rano miletika isika atao batisa mandevina ny fahotantsika ko de mahereza efa akaiky Jesosy io no jerena voalohany ety amintsika ka de mahereza ianareo de samita ain'Andriamanitra efa lasa ny fotoanantsika to de hidra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay efa tsy avy hatrany intsony zany fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay isika izay entiny anababitsika Erika de mino finaritra antsika de raha vita ny toriteniny any de miverina eto any mamelabelatra tahaka ny mahazatra ny tenako tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra anao ny fitenenana raha nabavy Erika de mino finaritra ary tsika rehetrarehetra manona fiantanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka ny vavaka fiambenana amin'ity arivity tahin'i Jesosy manoka ny pastera dia tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy ampifaliana ho andry havana no entiko izarana ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy hoe tsika hifampahery amin'ity arivity miaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika izay hojerentsika ao amin'ny bokon'ny filazantsara ny Jaona toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy Jaona toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ny soramandry raha jerentsika ry ambony dia mivakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy ny nahasitrana n'ilay narary teo anilan'ny farihy Betesda ary ny tenina valiny ny jiosy izay nanometsiny azy rehefa afaka izany dia nisy andro firafirafon'ny jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema ary misy fariany any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda misy fialofana 5 tao nandriny mararomaro mijamba ny mandringy matiny ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toizany ela izy dia hoy izy taminy teo sitrana va ianao ilay narary namaly azy hoe tompo raha etsena ny rano dia tsy mba misy olona andromboka ahy eto amin'ny farihy nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo amin'ny loko hoy Jesosy taminy mitsangana eto ny fandrinanao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrany rahalehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay amen teto havana malala nisy tantara anankiray tantara n'ity lehilahy ity izay efa narary nandritra ny 7 taona dia nangetaheta izy ry havana ny mba ho sitrana satria ity farihy ity moa ry havana malala dia farihy natao hanasitranana ny olona maro izay manana aretina dia anisan'izany ity lehilahy ity izay nangetaheta mba ho sitrana mba ho afaka ny aretina mety efa tena verhevitra ity lehilahy ity ry havana satria izany marary 7 taona izany dia efa mety maro ny zavatra natao tany mety efa nitady fitsaboana maro izy nitady fanafody maro fanefitra maro mba hasitrana azy fa mety tsy nety sitrana mihitsy izy ry havana malala eny ry havana malala na ny fianakaviana rehefa tena lany vola aman-karena no mety nanasitranana azy lany fotoana mety efa tena sahirana mihitsy ny nanasitranana n'ity lehilahy ity nefa tsy nahitana vokana nyzany fanasitranana izany dia ny anherin'ity lehilahy ity ry havana dia hoe
hoentiny eo amin'ity vavahadin'ondry ity mba hiandry ny fihetsehany rano ka mba ho sitrana, dia tahaka izany koa ny fianakaviany tena mety hoe efa tena tsisy fanantenana intsony fa hoe eo sisa ny fanantenana farany mba hasitrana n'ity lehilahy ity. Eny ravana malala mety tena efa nialan'ny fianakaviana amin'ny fiarahamonina mihitsy izy no izany aretiny izany mety teo mihitsy ny tena fiainany mety tsy nanana trano ialofana intsony izy fa eo izy na alina na maraina na atoandro dia eo izy misakafo, eo izy no soloana, mety eo ny tena fiainany. Dia tena nangetahety ity lehilahy ity ry havana satria maniry izy mba teo sitrana. Nefa raha araka ny hitantsika tsara eo amin'ny 17 dia raha namaly an'i Jesosy izy hoe tompo kosa izy raha hitsena ny rano dia tsy mba misy olona handroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha izy dia misy olon-kafa misosika eo ny laoko, izany hoe tsy mba misy olona manampy an'ity lehilahy ity mba hiroboka ao anatin'io farihy io ry havana malala. Tena hoe avelan'ny olona teo mihitsy ity lehilahy ity, na dia manana hery ary izy mety nandady izy hoe andeha eo amin'io rano io dia mety tsy tratrany le rehefa tonga ny anjely manetsika azy. Raha jerentsika mantsy ny eo amin'ny andininy jerentsika ity tantara ity dia andininy fahatelo dia tonga dia vadika eo amin'ny andininy fahadimy, fa ny andininy fahaefatra kosa dia hitantsika ery amin'ilay sora mandro madinika kely ery ambany ery hoe fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka mampihetsika ny rano toy izay iray miroboka aloha, rehefa mihetsika ny rano dia sitrana na inona na hitiny na aretina nanjo azy. Izany hoe miandry an'io anjely io ry havana malala ny olona vao sitrana vao afaka ny aretina. Dia ity lehilahy ity tena miandrandrana izany hoe mba ho torony koa mba ho sitranina mba rehefa tonga ny anjely hanetsika n'ity rano ity dia anisan'ny sitrana izy. Nefa teto ry havana malala tsy nisy olona mibata azy, tsy nisy olona nandroboka azy tao anatin'izany rano izany dia teto ry havana tena nisy fahagagana lehibe tamin'ity lehilahy ity satria hitan'i Jesosy ny etaeta-pon'ity lehilahy ity tany anatin'ny fony tany. Mety efa naniry andro sy alina izy, efa mangetaheta hoe indray andro tsy maintsy mbo tafaroboko anatin'io rano io, indray andro tsy maintsy misy olona tsara sitrapo mety hitondra hiroboko ao mba hasitrana. Dia hitan'i Jesosy ry havana malala izany etaeta-pony izany ka vao tonga teo amin'ny toerana io ry havana malala Jesosy dia maro ny marary teo ry havana malala, fa tsy nitodika tamin'ireny Jesosy fa nitodika tamin'ity lehilahy ity satria efa hitan'i Jesosy dia meloa ry havana malala ny toe-pon'ity lehilahy ity. Efa hitany hoe mijaly nandritra ny 30 taona ity lehilahy ity ka mila ho afahana amin'izany aretiny izany. Dia tonga Jesosy ry havana malala, tonga tamin'ny fotoana samy tamin'ny ora tokony hanafana an'ity lehilahy ity. Ary rehefa nanontany an'ity lehilahy ity Jesosy ry havana malala tamin'ny teny hoe andiny fahenina hoe raha nahita azy mandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy teo sitrana va ianao. Teto ry havana malala tena nanontany io Jesosy hoe teo sitrana va ianao. Dia teto moa raha lehilahy namaly hoe zaho ozy izy raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka. Tena nitaraina tamin'i Jesosy izy hoe zah nge Jesosy ka tena teo sitrana fa ny olako nge dia tsisy olona mandroboka ao amin'io rano io na dia mamindra ary dia voatonga eo dia fa tsy mihetsika intsony ny rano efa lasa ny anjely dia fa tsy sitrana. Tena nitaraina andro sy alina ity lehilahy ity ry havana malala. Dia reny Jesosy samy fitaraina izany ry havana. Dia rehefa hitan'i Jesosy samy fitaraina izany dia onena azy Jesosy. Dia tena teto ry havana naneho fahagagana lehibe Jesosy taminy ozy izy hoe mitsangana ozy izy dia eto mifandrinanao dia mandeha ihany. Dia teto lehilahy ity tsy nanana fisalasalana fa tonga dia nitsangana izy rehefa manala dia nety ny fandrinany dia lasa izy. Dia tena
misy fahagagana be ry havana malala amin'ny fiainan'ity lehilahy ty hoe eritrereto ane hoe fiainanao dia tahaka n'ity lehilahy ty ka zany indrindra ry havana mety mpisontomana ny saitsika za koa ry havana dia tahaka n'ity lehilahy ty tena hoe tao anatin'ny 7 taona tena tsy nahita mangirana ny fiainako noho ny ozina mety nataony razam-betany tsy nahita lalana misokatra mihitsy ny fiainako maro ny aretina maro samihafa niseho tamin'ny fiainako ry havana malala tsy nahita mangirana izay rehetra atao dia tsisy mamiratra daholo tahaka n'ity lehilahy ty efa nila ho diso fanantenana efa nila ho kivy ry havana malala fa mbola atao anatiko ry havana netaheta hoe indray andro izany foana no ataoko ry havana hoe indray andro mbola ho avy Jesosy ka nafaka indray andro mbola ho tonga eo amin'ny fiainako Jesosy dia tena tonga avy teo amin'ny fiainako tokoa Jesosy ry havana malala rehefa tena resy lahatra ny aminy amin'ny Jesosy ry havana malala dia tena nitanterahany satria teto amin'izao fandaran'izao ry havana malala no nisy toman'Andriamanitra nanafahany Jesosy namonjeny dia teto ry havana no nandresy lahatra tamin'ny alalan'ny nirosoko tao anatin'ny 7 taona ko nirosoko hoe iroso amin'izany batisy zany ako iroso hoe andray an' Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainako dia tena tonga teo amin'ny varavaran'ny foko ry havana malala ny varavaran'ny fiainako ry havana malala Jesosy dia tena nafahany ry havana malala ary nivonjeny izay rehetra matimaty tamin'ny fiainako dia novelominy ry havana malala nosokafa ny lalana rehetra izay rehetra tsy nety tamin'ny fiainako dia tena namboariny tena novainy tena misaotra anazy ary havana malala satria raha tsy teo Jesosy dia tena very ny fiainako fa mbola ny famindram-pondry havana malala no mbola nanehoany teo amin'ny fiainako dia nafahany tanteraka ny hitovy rehetra tamin'ny fiainako nafahany fatorana rehetra tamin'ny fiainako ka ny volavolainy ry havana malala na ny ara-panahiko izany ny tefeny na hitsiny no tarihany dia izany ry havana malala ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko naneho fahagagana lehibe Jesosy teo amin'ny fiainako ary nodioviny tamin'ny rany nositrany ireo fery rehetra ireo ratra rehetra ireo aretina rehetra izay nanjaka teo amin'ny fiainako tamin'izany taona maro izany ry havana malala dia ianao koa ry havana tsy diso anjara ianao raha tena hoe mitodika mitady an'Andriamanitra raha tena ao anatinao ny hetaheta raha amin'ny ora sy fotoana izao ianao mandalo olana mety hoe ao anatin'ny aretina maro samihafa ry havana malala tsy voatery hoe aretina ihany fa mety hoe ao anatin'ny tsy fisiana ao anatin'ny olana dia androany dia hiteny aminao ry havana malala hoe ny vahaolana ahafahanao miala amin'ny aretinao io ao anatin'ny olanao dia ny fanatonanao sy ny fanekenao an' Jesosy ho tompo-pamonjy fiainanao ary ny anekenao ny izay tenenin'ny Jesosy aminao satria teto tena nanontany mihitsy Jesosy hoe teo sitrana va ianao dia efa nisy fanekena ry havana malala tany amin'ity lehilahy ty mila manaiky tsika ho tarihan'Andriamanitra mila manaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsika mila manaiky ny didin'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra tsika ry havana malala raha teo ho vovonjy raha teo ho afaka raha te hahita fiainana tsika ry havana malala dia mila miroso manatona an' Jesosy fa aoreriany ny vahaolana amonjy antsika asa variana merikerika mitady vahaolana etseroa fa ao amin'i Jesosy rery ihany ny fanafahana dia izany indray ry havana malala ny teny hoentiko amintsika androany mba hetsika hifampahery satria mino fa misy olona maro mety ao anatin'ny aretina mila fanasitranana nefa mangetaheta dia androany dia ho afahan'i Jesosy ianao raha tena vonina ny anaiky azy ao am-ponao dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fiadanana ho antsika tsirairay avy izay miaina alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra raha nabavy Erika na ny fehinkira na ny toriteny dia mamy. Alleluia. Mamy
saotra tena sondriana meno an'ilay toriteny satria dia toriteny nomanina tsara, alleloia, toriteny nanao moa zany no kajiana tsara, natao tamin'ny fitiavana dia mankasitraka, dia Andriamanitra malifity fa tena mamy ilay toriteny kosa e, mamy ary misy ho raisin'ny olona izay teninao izay miampy fijoroana vavolombelona, miampy fanentanana, dia misaotra ny anam-pahaverika antsika tamin'izany fa Andriamanitra ny malifity azy dia hisaorana be dia be izy satria tsy mora ny manao toriteny ary renim-pianakaviana kely anaka fa dia vitanao ihany ny anjaranao fisaorana no atolotra anao ary dia mety eza ioty ny vokatry ny fikelezanareo aina fa Andriamanitra ny ankasitraka ny asan'Andriamanitra izay ataontsika tsirairay avy dia maherezatra ny hatrany. Ity tantara ity dia tantarana lehilahy anankiray narary nandritra ny 80 taona ary variana koa mianao an'ilay izy fa izay efa fantatro fa hay tamin'ny 80 taona koa nanam-pahaverika nindroso tamin'ny ranon'ny batisa. Mahafinaritra izany fifandry-finjavatra izany. Ela ingera fa izany 80 taona izy zao izy amintsika mihaino eto zao mba mitenena hoe iza ny olona 80 taona izy mihaino eto, izy aminareo ireo ny hoe 80 izay aloha efa ela ny nandalo an'izany 80 izany fa iza ntsika mpihaino eto mba hoe tena amin'izao tsika amin'ity zao 80 taona izy raha misy dia ohatry ny taona ny ainanareo zany ny fotoana narariany ity lehilahy ity. Bientôt zany i Naël kely sisa Angela io 80 efa tsy ho ela akory soame 80 taona lavitra izany, ela izany. Fa na ela na tsy ela izay ilay zava-misy. Ity lehilahy ity vakintsika ny tenin'Andriamanitra aketo Jaona 5 Jaona 5:1 Soramandy dia niakaran'i Jesosy tao Jerosalema sy nahazatra nalaina rary teo an'ilay farihy Betesda ary ny teny navalin'i Jiosy izay nametsiny azy. Amin'ny anaran'i Jesosy rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravonin'i Jiosy ary Jesosy niakatra tao Jerosalema. Soran'Andriamanitra ianao raha lehilahy fa tena tao anatin'ny fotoan'ny niakaran'i Jesosy tao Jerosalema dia tsy adinony ianao. Ary nisy farihy ao Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony nandrininy mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny matila sy ny sisa tsy voatanisa. Ny atao hoe Betesda dikany hoe Betesda dia trano-piantrana na koa hoe toeram-pahasoavana, trano fiantrana na toeram-pahasoavana, izay ny dikany atao hoe Betesda. Izany hoe mitombina tokoa izay anarana izany satria te hiantrana daholo ireo olona tonga ireo, mila fiantrana daholo ireo olona rehetrarehetra ireo, ary maniry handray fahasoavana ihany koa dia ny fanasitranana izany. Dia olona marary maro ny tenin'Andriamanitra, ataony jamba, ataony mandringa, ataony matila, ataony narenina, ataony boka, izay rehetra aretina an'izy dia tonga teo daholo. Alleluia. Ary nisy tokoa ny tonga teo dia niantrana, ary nisy tokoa ny tonga teo dia nahazo fahasoavana satria izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ataony nandriny mararomaro ny jamba, ny mandringa, ny matila, 4 efa maina na malazo, na olona efa le matila malazo ireny tonga teo daholo.
dia ampitsika ohatr' zao zany satria zay le soratra ambany hoe ireo olo ireo a dia miandry fihetsehany rano fa nisy anjelinidina teo amin'ny farindra ndraiky anapetsika ny rano koa izay nroboka zay ray nyroboka aloha rehefa nihetsika ny rano dia sitrana na inona aretina nahazo azy io zany a io rano io dia misy fotoana misy anjely midina eo dia vao midina eo ny anjely dia vao mikorotana ny rano dia zay miditra voalohany ao raha olo misy olona folo zany ny arantsofoka fa zay ray tafiditra voalohany na pahady-tsegondra na pahady-tsegondra tahaka ny ahoana dia zay tafiditra voalohany teny anankiray am'izay any a no sitrana zany mety misy olona zany 20 isaky ny mihetsika io ny misaoty a fa ray ihany no ny ilaina zany hoe ahoana moa ry avana zany hoe misy olona misy fifaninanana za taloha ny ahatady asa nanao entretien zay tamin'izany ny asako voalohany na vao ray anany asa olona 50 lahy zay a nanao namaly ny antso tamin'ny Midi Madagasikara tamin'izany dia aveo nidina 30 lahy fa mbola vao antso fandroany fa tao anatin'ireo nefa olona ray ny ilaina haleloia fa za ny voaray tamin'izay sorako an'Andriamanitra olona ray ny ilaina raha isao zany hoe eo anao mipetraka eo daholo ny 30 lahy vita ny entretien zahako no nasen'le patron be niditra tao anatin'ny tomobile lasa zay miaraka nandeha ho aiza ho ainy amin'le toeram-piasana nataoko velomany olona rehetra niaraka nefa tamin'izany zay mifankahita matetika samy mitady asa tamin'izany tamin'ny taona 2000 zany 20 taona lasa no niasana voalohany olona ray le olona ray no ilaina ary le olona ray io a dia zay tafiditra voalohany mila mailomailo amin'izany miandry tsy mahazo matory fa raha matory ianao mihetsika le izy a ny olona efa mivoaka sitrana avy tao ianao taitra fa mila miandry ary azoko antoka fa tamin'io dia zay matanjaka sitrana zay afaka miroboka zay mitsoraka voalohany io zany tsy mila matahotra rano fa zay matahotra rano dia tsy sitrana mihitsy kiroboka ny atao taony jamba taony mandringa taony matila taony maina taony malazo taony marenina betsaka fa zay afaka mitsoraka fa ity lehilahy ity indray a 95 ary nisy lehilahy anankiray to zay efa narary 30 taona fa ity lehilahy ity indray a dia ny aretiny mihitsy ny tsy hafahany makeo satria zao paralitika ihany koa ity lehilahy ity zany olona voan'ny paralysisa tsy hafa-mihetsika izany ary zany na izy ireo ary ny atao eo ka mihetsika ny rano fa tsy maintsy mbola miany mampatao re pataino raha am'izao fiainantsika zao dia misy soanerie kely eo amin'ny fandrina iny mipotserina reo aby ny infirmier na ny infirmiera manao mibata azy dia manatsofoka azy anaty rano 30 taona teo foana satria maninona satria tsy mety tafaroboka tsy hoe 30 taona tsy nisy le valimbavaka fa ny valimbavaka nisy betsaka ny sitrana teo tanatin'izay 30 taona zay ary fatany daholo ny olona zay nandalo tao 30 taona mijery mieno sy mijery olona mijoro vavolombelona fotsiny zay mivoaka avy tao ny any zany nijoroky vavolombelona aminareo a za zany teo marenina fa voandroboka tao dia zao henoko daholo nareo ny any zany a nijoroky vavolombelona aminareo zany a za zany tena io ohatra zao inona le aretao za zany jamba teo tsy hitako ny lalina anankaty fa zao hitako daholo nareo matila indray tonga dia mametsika izy
ajoroko avombelona aminareo fa za matira teo fa hitanareo am'izao a ny mandringa tonga de fa 20 taona raisinao 20 taona ianao ny ataonao eo mihaino fijoroana vavolombelona ianao le metanetana fotsiny mahafinaritra le tenin'ny anabaverika tsy mahakasika foke ndray andro any rovinany ana ary de misy fotoantsika ohatr'izany ary misy olona eto ela de ela tsy hita ihany hoe nanaoana de tadidinao daholo fotsiny fijoroana vavolombelon'ny olona de miteny fotsiny hoe dry rovinany ana ka nety lehilahy ty a mbola tsy tokony 20 taona ary io fa raha tsy nandalo teo Jesosy a teo io lehilahy io ny raisina satria maninona ny olana nge tsy niova mihitsy tsy hoe 20 taona de niova le aretina fa le aretiny io ihany tsy hafa-mihetsika mila olona anipy azy ao anaty rano ka 20 taona io afaka tsisy olona afaka 70 taona io tsisy afaka 80 taona mety tsisy io lehilahy io zany mety efa any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny mety efa any amin'ny 50 taona any io raha kely indrindra raisiny hoe 12 taona izy nanomboka netin'ny olona teo fa rehefa netin'ny olona teo izy a mbola teo ihany ange ny olona afaka nipy azy fa mety elaela tsy nihetsika ny ranona tsy fantatra ny olona koa samy manana ny fiainany a iza ny olona bloky anao 20 taona iandry anao eo a fosiny olo hoe tena zay aloha ny vita korsefa de akasitrao aloha ny androany mpahandro nahandro takatra ozy izy ka zay aloha ny takatra ianao raha mbola miankina aman'olona kely ny vitan'ny olona aminao manao ny olona manampy fa kely ny vitan'ny olona ry havana manana kely ny vitan'ny olona ary za de teny aminao androany hoe misy Andriamanitra tsara fanahy be mihitsy a zanaka Andriamanitra tsara fanahy be mihitsy de Jesosy Kristy ilay toriana aminao eto isan'andro isan'andro satria zao andininy fa hoe na raha nahita azy nahandro teo Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely zany izy ny teo de hoy izy taminy teo sitrana mba hainao marina fa voalaza ary ambany ary amin'ny 15 ary hoe any amin'ny tapany faharoa ary sabata zay andro zay jereo tsara ngeravana ny fitiavan'Andriamanitra nyty lehilahy ty sabata zany a fotoana fivavahana fijanonana anaty tempoly anaty fotoam-bavaka Jesosy tsy nijanona tao amin'ny sinagoga tamin'io nefa Jesosy a mahay tsara ny lalàna an'Andriamanitra hoe tokony mitandrina ny andro sabata tsy mihetsika eo ianao fa manompo an'Andriamanitra miandry soratra masina mideran'Andriamanitra mivavaka Jesosy Kristy tokony sabata ry havana anazy io a teto izy nanapa-kevitra hoe androany a tsy hijanona ato anaty fiangonana aloha za androany fa misy ondry 7 eto a efa mba ato anaty fiangonana mijanona eto nareo fa zao za andeha fa ary amina trano-piantrana sy toeram-pahasoavana ary a misy ondry anankiray tsy mialo izy raha tsy zany tonga any ary io lehilahy io ry havana ny andro valim-bavaka tsy hita io mbola nanam-panantenana sy finoana foa izy ao anatin'izay 20 taona zay fa mbola hitafatsipy ao anatin'io rano io satria io ny vahaolany io rano io a no vahaolany io rano mihetsika io de izy latsaka ao zay ny vahaolany ary zay ny vahaolana masaka ao an-tsainy aza te teny aminao vahaolana hafa mihitsy ny hitany ary faratapony tamin'ny valim-bavaka ny azon'ity lehilahy ty izy netrehitra hoe ndry rovina re zavambo tonga anatin'io rano hoe tsy tonga ao zany izy satria tsisy mibata fa ny valim-bavaka faratapony tonga teo aminy de mihoatra noho izay neritreretiny nisy anipy anaty ranony mba tanjony tsy a Jesosy tonga teo aminy mihitsy ny tonga teo amin'ny fiainany
ianao za mieritreritra hoe ianao afatrosy io ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiainanao. Ianao za mieritreritra hoe tokantranonao milamina io ny faratapony amin'ny zavatra andrasanao. Tsia, Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao ny tsara indrindra amin'ny fiainanao. Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao manontany an'io hoe anaka, teo sitrana va ianao? Teo sitrana va ianao? Jesosy raha tonga eo amin'ny fiainanao tsy nitrosanao ihany no fafany, fa fiainana mandrakizay aza ho mananao. Fiainana mahafinaritra, fiainana be dehibe ao ambadik'io. Raha io rano io fotsiny no vahaolan'ity raha ty ka latsaka atao fotsiny izy, de sitrana ny ala avy teo fotsiny izy. Fa mandeha goana eny. Jesosy mihitsy no mifanena taminy. Ny ianao androany tsy ny aretinao sitrana, tsy io ny faratapony amin'ny valim-bavaka, fa ianao mifanena amin'ny Jesosy. Halleloja. Satria raha aretinao sitrana tadidio, fa raha afaka pitso anao afaka mbola marary. Mety sitrana amin'ny aretina ianao androany, fa miady mafy ara-tsaina ianao raha pitso satria misy olana hafa indray eo. Ry havana, mahaiza mijery sy mangataka ny faratapony, Jesosy mihitsy angatahana handalo eo amin'ny fiainanao. Jesosy mihitsy angatahana ho tonga eo amin'ny toerana mahalavo anao ny hatramin'ny 20 taona. Ozy ny hoe 20 taona azy ny vavaka, fa tsy hitaka an'izay valim-bavaka satria mbola tsy tonga teo ny zanak'olona, mbola tsy tonga teo ny zanak'Andriamanitra, mbola tsy tonga teo amin'ny toerana misy anao io. Trampiantrana sy toeram-pahasoavana ny eritreretanao an'io, fa 20 taona tsy hitanao ihany zay fiantrana sy fahasoavana. Fa zao anefa azakivy. Halleloja. Azakivy. Fa mbola andalo eo. Lay tompony tompony zao rehetra zao, antany anao fanontaniana ray, teo sitrana ve ianao? Tena teo sitrana ve ianao Misy tonga avana n'olona tsy teo sitrana araka ny teko taminay misy olona fantatro zay tapaka ny tongony fa efa ho firy, efa ho amataona ny Jesosy ny platra io mba hahafahan'ny olona manome fiantrana azy. Minavana rehefa mitandreny misy olona hitako zao tany taloha Analakely. Misy fery ny tongotra le olona, mety efa maty zay lehilahy zay. Satria milalao aina. Misy fery eo de zavatra ataony ravana inona? Tsy avelany manako-pery io, tsy avelany sitrana, fa vao mitady anako-pery de endahany. Ratsiny ny teny zavatra masosotra nareo mba haninona? Mba afaka sehony ny olona hoe meo vola fa marary. De le zavatra efa tokony sitrana fa esoriny ihany. Satria ny olona de zao, misy olona te hiaina amin'ny fiantrana. Te hiaina, misy olona te hiaina amin'ny fiantrana mba meo hoe hay mampalahelo zany de tsipatsipazany olona kely vola madinika vola viany. Anateranteran'olona sakafo amin'ny sase eny. Zany ny be dehibe misy olona ary Jesosy tena manontany miteny hoe teo sitrana va ianao? Misy olona tsy voatery teo sitrana. Misy olona fantany hoe ratsy ny fitsangajangana fa tsy te hiala amin'izany izy. Misy olona fantany ihany hoe ratsy ny toaka fa tsy te hiala amin'izany izy. Misy olona mahafantatra ihany hoe mitondra fahafatesany ty fahotany ty fa tsy te hiala amin'izany izy. Fa misy olona kosa fantany fa maharary sy manimba ny fiainany ity paralysy izay ity. Hoy Jesosy hoe teo sitrana va ianao? Jesosy ravana tena vonona ary efa fanaon'i Jesosy zany. Ny olona tary am-piangonana niandry an'i Jesosy hitory-teny sy tany izy aloha. Fa araka ny teniko taminao ohatra n'ilay ondry zato. Ilay very ihany ny anankiray, navelany teo an-tendrombohitra ny 5:30, lasa izy nitady an'ilay anankiray mandra-pahitany azy. De io no nahatongavan'i Jesosy teo. Io lehilahy io satria fantatry Jesosy misy olona efa niandry ela loatra ary andeha hoany aho. Fantany io lehilahy io, fantany. Ny toerana ian'andriny, afriny izy ny teo, fantany ny aretiny. Fantany dosiany io vao sokafany efa fantany. Raha ianina mipetraka ariana aminy ohatr'izao. Za vao eo mihitsy ny gaga nandeha teo nisy toerana nalehako après-midi teo. Gaga to de fantatry le olona momba rehetra.
tsy nomeko azy kory ny zavatra tety amiko fa fantatro kely izy izy efa asy apaty daholo ny momba anao rehetra izy izy mandrosinareo a halleloia azakaaky nareo maheno zaza mikokoaka sy mananina fa le zanako kely tsy mahafoy anah mihitsy de ato anatin'ny tevitrano novako anyity iziny mba miara manao fandarana amin'ny papa hony izy reto de azakaaky nareo maheno ny feony fantatry Jesosy olona io teo sitrana va ianao zao ny tenin'le lehilahy ilay marary namaly azo e tompoko raha etsehana ny rano de tsy mba misy olona ny roboka eto amin'ny fivariny efa raha mandeha de misy olo-kafa misongotra eo alohako hitanao fitarainana ny natao teo sitrana va ianao zay kosa nge nezay efa dadotongetan'le zazakely mandazy reny le manao alahelo hoe tena malahelo ny amin'io rano io teo sitrana va ianao fa renay kosa raha le rano kosa raha nga efa etsy de misy olona tonga foana mitantara sy mametsivetsy ny amin'ny rano izy satria izy mieritreritra fa ao amin'io no misy ny fanasitranana ho azy ary tsy diso zany fa saingy izao ny tsy fahafantarany fa misy amboniny zany eto ny amin'ny code de la route de ny polisy sy ny gendarme reny ny code de ny manana mbola amboniny reny panneau sy reny marquage au sol rehetrarehetra eny raha misy ohatra hoe panneau hoe sens unique tsy azo ale fa misy polisy mijoro de miteny hoe andao aty de tsy be de anao fa iny atao iny ale alleloia ka Jesosy re mbana ny ambony indrindra fa ity raha ty tsy nafantatra ity raha ty mieritreritra hoe Jesosy hitsetra anazy de hiandry ny rano hetsika de ampidroboka anazy anatin'ny fary na mba hiteny amin'ny olona asa ty atao an'izany reto izy izy teny nefa raha mandeha de misy olo-kafa misongony aloha ka hoana ianao tsy songonany olona ianao mandeha ohatr' zao ny olona tonga de teo sira najamo ary mandeha fotsiny aloha samy mamonjy ny tenany samy mamonjy ny tenany ary avako nitaraina tamin'i Jesosy ty lehilahy ty tahaka ny teteny amin'izao zay Jesosy mba atao aty de atsofazo anaty rano tsy rehefa mijoro eo Jesosy de tsy ny rano tsondry fa Jesosy am'izay alleloia tsy mila tsipy ao zany tsony ianao efa Jesosy mihitsy ny eo anoloanao androandry tsy ny hanim-pazina anao anaty rano ny tokony hotonginao fa ny azahoanao an' Jesosy mahafinaritra reto teny mampino efa ela be zay foana misy fotoana izy miteny an'izay hoe resaka boulangerie moa izy iny mampinona hoe moa le fomba niteny an'le izy hoe misy olona azy izy mila mofony de nenao tsy le mofony ny enjehanao fa tena le boulangerie mihitsy natao zay azahoana azy de am'izay fotoana zay ianao mahazo mofo foana tompony mofo ianao alleloia ry havako ny zava-dehibe indrindra tokony ho tonga aminao androany de Jesosy aza malahelo ny amin'ny 23 taona ianao aza malahelo ny amin'ny 23 taona ekena fa betsaka zany mety misy aminareo reo efa mety amataona ny ela ny andry an'izany valimbavaka za te teny aminao ity fandarina rano ity ny anarany ity fandarina rano ity de andramoka izahao zay mahatonga le aky andramo ka ndray ka ia izahao andramoka izahao fa tsara jeo raha 23 taona ianao tsy sitrana 5 taona ianao tsy sitrana hery taona ianao tsy sitrana mba andramondray aloha ny eto alleloia andramo fa neto tsy rano tsy anao metsipy anaty rano ny ilaina fa ianao mandray an' Jesosy tonga eo anoloanao amin'ny alan'izao ten'Andriamanitra zao Jesosy ary manontany anao teo sitrana va ianao aza mitaraina ny amin'ny rano tsy mety azonao
aza mitaraina ny amin'ny olona tsy nentin'ny batanao fa mamalia androany eny tompoko teo sitranako mandalo eo anoloanao amin'ny alana teten'Andriamanitra ty Jesosy. Alleloia. De manontany anao izy ankehitriny hoe fantatro fa marary ianao fantatro ny nofinofinao io de nisaoty anatin'io rano io fa tsy mifantaniko aminao androany teo roboka anatin'io ve ianao fa mifantaniko aminao androany de zao teo sitrana vahy ianao. Zao ny tenen'i Jesosy hoe iza mbola nitaraina teo hitanao vao miantsehana le rano de tsy mba misy olona mandroboka akory eto fa reno nke za de mba miezaka ihany aho de fa misy olona mery manteno iza de mba rary ve zany ray sy moa tamin'io mbola tsy nampatatra akory hoe Jesosy io de izy Jesosy hoe maniry loatra no sitran'ity lehilahy ty. Alleluia. Ary niaraka tamin'izay hoy Jesosy mitsangana entiny fandrianao ka mandehana baiko taiza ary zany baiko zany 27 taona lasa teny fotsiny tsangana de betao ny fandrinanao. Halleluia. Betao izy io raha nabavy zamina kotre saika 50 taona niaritra nanaitaina ny kohaka izy io mikohaka be mikohaka isan-kalina fa tonga ny fotoana tsy izy nyroboka tanatin'ny ranony Betesda ny zava-dehibe fa izy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Be dia be ny olona mihazakazaka de io farihan'ny Betesda io foana anatin'ny saina de malahelo raha tsy tafiditra ao anatin'io fa androany ny lalana melanao de lalana manivaka. Jesosy ny lalana manivaka. Tonga de mahagaga ny zavatra mitranga le lehilahy 30 taona teo za rehefa na teneniko anao fa nisy fotoana ny reniko narary elaela de masaka mihitsy ny lamosina matory eo ambofandrina eo masaka mihitsy ny vatana eo ambofandrina ela loatra nefa lela loatra mbola tsy ampy herintaona akory azonao tsy rehefa zany 30 taona na ny tôlanao sy ny nofinao sy ny ozatra ao very avy na ahoana ny asany zany tampoka eo fa ny Andriamanitsika mandrava ny lalànan'ny natiora mandrava ny lalànan'ny natiora rano aza andehanany afo idirany. Alleluia. Te de tenen'i Jesosy mitsangana tsangana ho za zao ve hitsangana sady mbola ny ampy an'izany mitsangana de eto ny fandrinao ka mandehana ozy le lehilahy izy daholo ve zany Jesosy izy daholo zany ka to de telo lasa ray mitsangana izy teo mitsangana eto ny fandriana mandehana zavatra telo ataova anatin'ny fotoana ray. Halleluia. Hatramin'izay zavatra ray ny atao tsy vita na dingana impiry anetsika tanana mila dokoterinao anetsika ny akikelinao anefa ingao rehefa Jesosy miteny zavatra telo ataonao indray mandeha mitsangana betao mifandrina mandehana. Halleluia. Zao de zao vita zany. Halleluia. Tsisy fotoana anontaniana intsony fa nanatanteraka ary tonga tenety tao aoriana ny 30 taona ry havana teteny aminao be dia be ny olona tsy mety matoky fivavahana intsony zany foana efa ela niaiko zany ka mbola tsy henonao teto. Halleluia. Tsinao mbola tsy teo. Misy olona tena efa tena ohatr'izany mihitsy zatra mpanantenana zavatra tsy nentina andray mihitsy ny hatramin'izay androany raiso amin'ny finoana ty lehilahy ty tsy nianahana izy
volazany tena hoe niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriana ary lasa nandeha. Niaraka tamin'iny, niaraka tamin'ilay tenin'i Jesosy, niaraka tamin'ny nono ny tenin'i Jesosy, tsy hoe ray volana herinandro fa niaraka tamin'izay. Mitsangana izy. Halleloia. Androany ianao tenenina mitsangana, betao ny fandriana dia mandehana, dia tonga dia ataovy. Misy olona eto marary any ambony fandriana efa elaela. Za tamin'ny zoma rehefa mivavaka ao anareo dia nahita fahitana kely misy olona manaraka antsika eto eo ambony fandriana efa elaela izy io ambony fandriana efa eo amin'ray volana mahery eo ambony fandriana eo izy ny anaterana sakafo. Dia maka sary any izy ataony amin'ny Facebook fa sariny vetivety izy dia tonga tsy maintsy eo ambony fandriana. Dia izy tsy fantatry ny olona hoe marary. Afantatra efa izy hoe marary satria zavatra tiana tenenina dia zao, ianao io tsy dia mitsangana ianao io. Tena raiso amin'ny fony to dia mitsangana ianao. Tenenao amin'ny anaran'i Jesosy fa sitrana ianao. Tena amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy marary zany ianao to dia mitsangana. Na to dia ataovy izay zavatra fanaonao ray volana sy tapany lasa. Halleloia. Ny anaran'i Jesosy ary mety tsy eto zany olo zany zao fa raha pitsy izy jery rediffusion dia mahita an'ity fandarana ity. Misy zany fa teo no eo satria naninona izay mihitsy Jesosy rehefa mihaza. Eo no eo. Tsangana. Betao ny fandrianao. Dia mandehana. Halleloia. Tsisy naray tamin'ireo baiko anankitelo ireo tsy nataony. Fa nataon'ireo ary tanteraka daholo milamina gaga ny olona. Arony Jesosy tamin'ilay efa sitrana. Sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandriananao ianao e. Ambanina làna izy nanao an'io. Fa ray làna namalaka anao hoe ilay nahasitrana anao tamin'ke eto fandrianao dia mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe iza moa zany lehilahy zany? Fa ilay sitrana tsy nahalala fa niara teo Jesosy satria izy vahoaka betsaka tena. Tsy fantany zany. Misy olona eto mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy koa hoe iza moa Jesosy. Fa tonga dia manatanteraka baiko ny ato ambony. Misy olona ange aleo aloha hianatra tsara mihitsy e. Andriamanitra tsy ho fantatrao zany mihitsy. Za zao 5 taona latsaka mba tena nidirako lalina tamin'izao fanompony zao. Fa teneniko anao fa mbola tsy apaha million na apaha miliara ny fahalebiazan'Andriamanitra ny takatro. Tsy fantatry ny saiko mbola apahany farak'izay kely satria Andriamanitra dia tena ngeza lehibe. Ny zavatra ngeza indrindra fantatritsika dia raisy fa ohatry ny voapasika anankiray mihoatra amin'ny angezan'ity globe ity. Raha Andriamanitra zany no resahana. Halleloia. Marina mihitsy ny teny mampina fa ny sabata dia sabata fanasitrana, sabata fanafahana. Ny fariseo tsy manao an'izany rehefa sabata. Fa Jesosy lafozam-baviny Betera nisitrana rehefa sabata. Lehilahy le mibinabina ny rano nisitrana rehefa sabata. Ity lehilahy ity nisitrana rehefa sabata. Halleloia. 5:10 ary rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akanjan'ny tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy. Zavatra mahafinaritra aloha. Halleloia. Rehefa sitrana ity lehilahy ity dia taizany nalehany teo akanjan'ny tempolo. Ao amin'ny tempolo izy manao an'io. Ary za koa mba miteny anao androany. Misy olona sitran'Andriamanitra. Dia variana aminareo e. Zay tena manaiky anareo. Ao nareo avana no ahafahan'ny olona anankiray tsy mivavaka nefa avy ny sitran'Andriamanitra. Misy olona nge nahazo vanim-bavaka fa ity lehilahy ity tena tokotanin'ny tempolo. Misy olona nge ny amin'ny tokotanin'ny boîte de nuit izy no mandeha hiditra any anaty afijankajanganana sy filalaovan-dratsy any. Nefa taiza izy ny sitrana teo amin'Andriamanitra. Fiangonana ny idiran'ny ankizy rehefa hanala fanadinana fa karaoke no idirany rehefa afaka fanadinana. Ry havana. Fa ity lahy ity mahafinaritra fantany ny tokony ataony. Sitrana avy teo izy dia
teo akanjany tepolo izy a teo izy a no hitan'i Jesosy. Ary ity misy afatra ho antsika rehetra zay efa nandray valim-bavaka ohatra ny ranabavy Erika, ranabavy Zamina, totra kamaradin'i Jesosy, ranabavy Lina, hoy Jesosy hoe indro efa sitrana ianao a. Halleloia. Aza manotatsony fandrahoanjoanao izay ratsy noho ny teo aloha. Raza ilay kana nambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy nahaziry azy. Anoho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny andro sabata izy. Hoy Jesosy zava-dehibe io a. Raha lehilahy, indro a efa sitrana ianao zao. Dia aza manotatsony fandrahoanjoanao izay ratsy noho ny teo aloha. Mahatonga raha hitanao eto tsy te hiverina amin'ny fahotako taloha tsony satria tsy tiako na ny fiainako teo aloha fotsiny ary niverina dia efa tsy mety amiko. Maika fa ny ratsy noho iny tsy mety amiko. Aleoko manompo an'Andriamanitra. Misy zavatra fakapanahy maro any ivelany any. Fa za rehefa namalala mahatonga anahako tsy te hierika fahotana tsony dia tsotra fotsiny mieritreritra ny fiainako tamin'izaho mbola mpanota fotsiny. Hoe dia hiverina ohatr'ireny ve za hoe tsy matory dia mitaitaina dia mitomanina alahelo dia midobodoboka ny fo dia miakatra ny tension. Tsy ry havana. Tsy tiako tsony no tonga eo amin'ny fiainako taloha indrindra mainka moa fa hoe no ratsy no teo aloha. Androany teteny aminao hoe androany ianao io dia olona tokony sitramin'Andriamanitra. Tonga ny fotoananao sy Andriamanitra. Tonga ny fotoananao. Fa ny zavatra tsara fantatrao dia izao. Miomana sahady ianao, halleloia. Ty zany zavatra tena teneniko antsika rehetrarehetra eto mihitsy hoe miomana sahady ianao. Miomana sahady ianao ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Io olanao io ilamina io, io aretinao io sitrana io. Fa reto zavatra eto hiomany. Voalohany indrindra manana ara-dian'Andriamanitra. Faharoa, miomana ny tsy hamerina ny fahotana taloha tsony fa raha raha manana ratsan-tanana 5 ianao ka marary ny ratsan-tananao 2 hitondranam-bavaka anao zao tadidio fa raha miverina amin'ny ianao ny ratsan-tananao 5 ny indray marary. Satria Jesosy ny teny ny ratsy ny teo aloha ny tonga raha vao mbola miverina manota indray tsika. Ampy tsy anotako tsony rehefa na mieritreritra ny fiainako taloha zaho, mieritreritra ny fiainako taloha fotsiny aho dia izy. Zany misy rahalahy zay mpanao arts martiaux le mifamono be ireny. Dia zao rehefa nahono ny zavatra ao anatin'ny sainy. Izy mahay miady be zay izy. Matsy mijery an'ireny taloha. Dia zao izy io rehefa mijery an'io ilay adversaire-ny io tonga dia misy fahatezerana anatiny dia zao ny tonga dia ao an-tsainy. Izy taloha olona mahantra kely dia ny nahatongavany lasa manan-karena izy miady manao an'io fifaninanana io dia rehefa maharesy io dia mahazo vola be. Dia zao ny zavatra tena tonga dia vao miditra eo izy. Dia zao ny zavatra tonga dia jereny ilay adversaire zao ny teneniny. Hoe tezitra amin'izy tonga dia ity ozy izy a mitady hamerina nahandro fa tsy maintsy ataoko izay haresenana izy ity. Dia zay foana vao misy adversaire hifanena aminy dia zao ny teneniny tsy maintsy tsy ataoko mihitsy izay maharesy an'ity fa mitady hamerina nahandro satria raha nahanditra izy a dia lasa nanan-karena noho ny fandreseny ka lasa hahandra izy noho ny fahareseny. Dia vao jereny hoe dia zao ny teneniny tsy hahaverako hamerina fahantrako taloha ianao ozy izy. Zany no mahatonga antsika vao mahita fahotana dia mieritreritra tsy hahaverako hamerina na tamin'ny fiainako nampalahelo taloha zany ianao dia voly ny teo ary zara fa sitrana. Hositran'Andriamanitra ianao tena azoko antoka izany. Na firy taonana tsy zany intsony ny fanontaniako aminao androany fa ny fanontaniako aminao dia zao teo sitrana va ianao. Raha teo sitrana ianao dia miandry anao ny anjaranao. Ary ianao io nahatongavan'i Jesosy manokana mihitsy. Halleloia, nialany mihitsy ny seza fiandrianany mba hitadiavana ianao ary mba hanasitrana ianao satria sitrapon'Andriamanitra ny hanafahana antsika. Misy olona eto voafatotra mety tsy fantatra hatramin'ny firy taona tany ianao no voafatotra. Ry havana, asa dino e, asa dino. Tianao Jesosy ary te hanafaka anao izy.
ko mahere zany androany raiso eo anilanao izy ataovy ny sitrapony ataovy zay mahafinaritra azy fa tonga anatonanao izy ary efa anatonanao izy de anontananao teo sitrana vahainao de valeo tena teo sitrana Jesosy hoe ho sitranina ianao de ho atsangana ianao de amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny tsy mba dian'io fiainanao io boka androsa ve ianao zao marary ve ianao zao inona ny olana io olana io tonga eo amin'ny fiainanao ny valin'io nietretinao tsara indrindra fa za mitena androany ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao androany de Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao ary androany mampanantenanao aho fa tsy ho ela araky ty raha enotsika ity fa ndray androany de tsy ohatry zao foana ny fiainanao fa iova io fiainanao io manana finoana raha iso Jesosy izy ihany ny fanafody meno finaritra isika tsy ray avy misaotra anao nahatrany tramparana misaotra na bavelikatsika nytona zay teny zay anasitrananao anao ny Andriamanitra ary ianao ihany ny bahitan'ny fandrinanao de tahiny Jesosy zao foana ka Jesosy tsy maintsy ho tonga efa mijery ianao izy am'izao fotoana zao
Sotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny tena Andriamanitra izay tonga tamintsika teto androany. Isaorantsika n'Andriamanitra satria zava-dehibe zany. Zava-dehibe ny fahavitan'ny fotoanantsika teto androany. Zany avy namanana teteny aminao manao hoe Andriamanitra dia tsy mba mandefandefa fotsiny an'izany teny zany. Halleloia. Fa misy olona tena iantefany zany eto androany. Misy olona eto mety tsy valo amin'ny 30 taona, fa misy olona eto niandry an'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana ela. Fa tsy Andriamanitra rery ny lasan'izany olona zany fa sady niandry olona ihany, satria nieritreritra ilay olona fa miankina amin'olona ihany koa. Tsy ry havana. Noporofon'i Jesosy teto fa tsy misy ilana ny rano ny Betesda intsony rehefa izy ny eo. Halleloia. Za teteny aminao ry havana fa Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao. Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao. No vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Jesosy tonga eo amin'ny fiainantsika. No valim-bavaka ngeza indrindra. Loharanom-pahasoavana, loharanom-pitahiana ho an'ny fiainantsika. Andeha hivavaka amin'izao fotoana izao teny hoe Jesosy enao mihitsy ny ilaiko. Halleloia. Raha Betesda nasitrana ny olona ny antsika Jesosy. Andao angataka Jesosy tongava eo amin'ny fiainako ianao. Fa te mba hitsangana eto dia hipetan'ny fandrinako ary andeha ary ho fijona vavolombelona mandehandeha. Hoe ty za dia nitsangana ny fiainako. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy sotra indrindra fa namaingana teto indray ianao androany. Ny voninahitra dia eo anao. Ianao no natanterahana izany fotoana izany. Sotra ny amin'izany toriteny zany fa za resy lahatra matoky sy mino fa tena ampaherezanao ny olona teto izany toriteny zany. Sotra ny amin'ny namangina an-dranam-pahaverikany amin'izany teny zany. Tsy nombanao azy tao anatin'izany toriteny mahatoritory fo. Sotra Jesosy, sotra satria fantatro fa momba na eto ianao. Fantatro fa momba sy mitantana na eto ianao. Ary fantatro fa mikasika anay tsirairay avy eto. Jesosy mba tanterao eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Tanterao eo amin'ny fiainanay. Eo amin'ny fiainan'ny reto mpanomponao reto. Jesosy io. Ny fanasitranana amin'ity androany ity. Misy efa ela loatra ny andrasana teto Jesosy. Androany mandalova ianao eto a Betesda. Mba ho tena trano-piantrana sy toeram-pahasoavana ho an'ny tsirairay avy tokoa anie Jesosy. Tsy toerana mandiso fanantenana ny olona ny fivavahana. Fa tena andalo tokoa ianao anangana. Andalo tokoa ianao anasitrana. Dia samy hitsangana amin'ny aretiny avokoa ny olona. Hitsangana amin'ny fahalavony avokoa ny olona. Dia hitsangana avokoa ny fiainana tsirairay avy. Izay fiainana tsy hafa-nihetsika hatramin'izay hitsangana. Misaotra Jehovan-Andriamanitra, misaotra Jesosy, misaotra betsaka fa lehibe sady tsara ianao. Tena mendrika io dia raina tsisy toanao. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky sy mino Jesosy fa tsy mba misy miala maineto izay tamin'ity androany ity fa nandray avokoa. Halleloia. Nandray avokoa. Ary andray fananganana sy fanasitranana ho voninahitra anaranao. Misaotra Jesosy. Tsy voalazako ianao mahalala ny mahasoa ary izay rehetra voalazana teto dia rakofana amin'ny rahanao ho voafafy maniry avy zato eny avokoa fa tsy misy na dia ray aza hiala maina ary tsisy azony devolo tsaingohana na dia litera ray tamin'izay napafy teto azy androany. Ho voninahitra naranao rery ihany Jesosy. Misaotra betsaka Jesosy. Halleloia. Amen. Mbola hivavaka ihany ho an'ny firenena
ndranabavitsika erika amin'izao fotoan'izao ampandrosoantsika avy hatrany izy hivavaka ho an'ny firenena. Jesosy pastera dia tahitomotsika tsirairay avy izay manaraka indray ny vavaka fiandenana amin'ity arivo ity. Mbola arivo vavaka sika. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy miterana mankalaza anao indray atsay amin'ity alina ity. Mankasitraka Jesosy manala no ny fitantananao anay tsirairay avy indray mba mbola ahafahanay mijoro eto, mbola ahafahanay mihaino izany hafatra avy aminao izany. Tena hoe miteny mivantana teto ianao ary mikasika amin'ny fonay tsirairay avy tamin'ny alalan'izany teny izany, satria maro izay Jesosy malala mbola mety ao anatin'ny aretina, mbola mangetahetana ho vahana ny olonay, hositranana ny momba anay rehetra. Jesosy dia androany ianao efa niteny taminay hoe te ho sitrana va ianao, dia tena mino aho Jesosy fa izay tsirairay avy rehetra te ho sitrana mangetahetanao hitoetra ao amin'ny fiainanay ianao Jesosy malala, mangetahetanao izay tsirairay avy rehetra Jesosy mba hositranao, tsiovinao satria ao aminao rery ihany Jesosy ny famonjena sy fanafahana ho anay tsirairay avy. Ka mino aho Jesosy fa androany dia voakasika izany teny izany ny tsirairay avy izay mihaino teto Jesosy malala, ary mino aho fa misy fanasitranana indray ho an'ny olona tsirairay avy izay mihaino an'izany teny izany amin'ity anio ity, dia manatrefeny Jesosy tena hoe manatrefeny an'ny olona tsirairay avy ianao, tena feno ny fananao masina izany teny izany, ka hitoetra ty amponay tsirairay avy Jesosy malala, ho sabatra roa lela, tena hoe hanasitrana ny izay rehetra mety mbola mararirary any anatinay, hamelombelona an'izay mbola maimaina any anatin'ny vatanay ihany, dia ianao Jesosy efa niteny dia tanterao aminay tsirairay avy izay mihaino izany Jesosy malala, izany teny mamy izany. Ka ankehitriny izay Jesosy dia hitondram-bavaka indray ny firenenay izay mbola ao anatin'ny aretina tanteraka tokoa Jesosy malala, aretina maro samihafa, ao ny tena aretina mandringana, ao ny aretina amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ao ny aretina amin'ny fahantrana Jesosy malala, ao ny aretina maro samihafa izay mbola mamatotra sy mbola mahazo ny firenenay. Toy androany Jesosy tena angatahana ny herinao, tena hoe hiteny sy hitoetra ao amin'ny firenenay io, ka hiteny ny olona rehetra indray hoe ianao, hamono ny olona rehetra indray ianao amin'ny alalan'izany teny izany, fa mino fa be Jesosy mbola te ho sitranao amin'ny firenenay io, be mila fanasitranana ao anatin'ny firenenay io, ka manatrefy ianao ny firenenay io ianao Jesosy malala, ary ho tsay eo fa namasinao tena hikasika ny isam-batan'olona mihitsy mba hananany tsirairay avy fanantenana sy ny hitodiany aminao, satria mbola variana mitodika amin'ny Andriamanitra avy izany firenena izany, mbola mandalo amin'ny fahotana maro izany firenena izany, dia ianao Jesosy ny anaisitra ny fahotana izany firenena izany amin'ny alalan'ny ranao, amin'ny alalan'ny teninao fotsiny, dia ho sitran'izany firenena izany, ka hitoerao amin'izany firenena izany ianao Jesosy, dia mino a Jesosy fa hamangy an'izany firenena izany ianao, ary hijery manokana ny olona tsirairay avy ao, indrindra ny mpino kristiana malagasy Jesosy malala, mba tena hoe vangio mba hanana hetaheta hitady anao, fa tsy hitady farihan'ny Betesda, fa tena ianao mihitsy ny tadiavin'izy ireo Jesosy malala, dia ataovy mitoetra ao Jesosy ny teninao, fa ny teninao ihany ny fanafahana an'izany vahoakanay izany sy ny firenena izany, teninao ihany no hanasitrana an'izany firenena izany, dia mino izay Jesosy fa androany dia niaino anay ianao, dia amin'ny anaranao Jesosy nangatahanay an'izany vavaka izany, ka raha andeha atory izay Jesosy malala, dia nangatahanay ny fanatrehanao sy ny fanamasinao, tena hoe hitaridalana anay, hikasika anay, hanazava ny sainay mba tena hitoeran'izany teny izany, ka atory am-pilaminana izay ampiadana koa, tsy manana hay miaraka aminao, dia mino izay Jesosy fa tsy manary anay ianao ary tsy mamela anay irery, dia voninahitra ho anao rery ihany fiadanana ho an'ny tsirairay avy. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka raha nabavitsika erikatsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentina namaranana ny fotoana androany, satria tapitreto ny fotoanantsika, dia Andriamanitra ny amin'ny anao avy roeny raha nabavy tamin'ny fandraisana anjaranao avy roeny teto, dia makasitraka indrindra raha mbola sy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy ka mbola velonay nasoamantsara tsika, dia mioneto indray tsika raha-pitso alina.
Alléluia. Fampitona mavaka foana moa tsika mbola mba izy foana ny connexion mbola mba tsy tapaka ty Facebook ty ny fitaovan-tserasera rehetra zay ananantsika dia mbola afaka ifampahiretintsika raha-pitso. Fa ny fiarahantsika eto ny tapitra fa raha miditra amin'ny site web ny Eky Radio ianao www.andramokaizo.com www.andramokaizo.com dia afaka ao ianao no mahita ny sy maheno fa tsy mahita maheno ny toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray rehefa avy eo amin'ny ray maraina dia efa misy amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Raha miditra amin'ny 10 maraina averinao zao fandaharanao zao lasy nahitra amin'ny voalohany ianao dia misy toriteny hafa indray amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 ariva. Ao anatin'izany moa ny hira malagasy, anglisy, frantsay zay lahatra mampio ka meno finaritra dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Raha amin'andro Jesosy dia raha-pitso indray fotoana antsika matory tsara manatrika tontolo andro mahafinaritra be anao raha-pitso dia tao ny fandrinanao tsangana dia mandehana amin'izay fa olona sitrana ianao. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra. Halleluia. Amen.